Tarika iray milaza moa dia tarika zay atao hoe pirahalahy. Misy efatra amin'ny rahalahy zay ao anatin'ny tarika dia ampiany namana sasany koa. Ny alohan'ny isian'ny tarika iray milaza dia fa za efatra amin'ny rahalahy ireo dia fa nanana tarika atao tarika papandihy, mpanao ireny fanitsikitsihana miaraka amin'ny fanitsikitsihana mpianakaviana, mariage na sahala amin'izany. Dia noho ny tateoriana nisy olona nahita, olona tompona trano fisakafoanana dia nahitanay izy nilalao teo tokotany. Dia natsony zay hoe nafaka mba milalao ho any amin'ny trano fisakafoanana ve nareo. Dia nilalao tany aminy zay. Fa alohan'izay dia ny anaran'ny tarika aloha tamin'izany dia hoe Wild Angels, tarika papandihy izy io. Dia noho ny henon'le tompon'le restaurant izy dia izy mba ataovy anarana gasy izy ny anarana fa anarana anglisy be zany efa tsy mety tsony zany satria zany tamin'ny taona 3 zany dia tao le fotoana fanagasiana daoly na ny anaran'ny zaza zany na ny zavatra rehetrarehetra zay azo atao teny gasy. Dia teo zay fa nitady anarana teny gasy zany dia sahirana ihany satria efa zatra an'ilay anarana hoe Wild Angels. Dia indray alina manontolo zay nitady anarana satria ny ampisy marainana iny dia isy fivoriana niaraka tamin'ny mpanao gazety anaovana ny programa zay lalao amin'le toeram-pisakafoanana. Dia teo teo am-pikaroana teo no nahita anarana tarika amerikanina hoe dollara. Dia teo no nampatonga ny saina hoe maninona moa ny anaran'ny tarika atao hoe iray milanja satria tamin'izany iray milanja no volany asa tamin'izany fotoana izany. Dia noentina tany amin'ilay fivorian'ny mpanao gazety ilay izy dia tao moa samy fampikitika sady mifampijerijery meme hoe ahoana no atao hoe iray milanja zany hoe maninona raha atao hoe arivo na atao hoe vola mba misy lanjany kokoa. Fa teo amin'izay namaly hoe aloha andeha amin'izao aloha fa rehefa mita anarana tsaratsara kokoa dia hovaina ny anarana fa aleo aloha tazonina ilay iray milanja. Dia tafajany izy hatramin'izao. Ao aloha mampirahalahanay dia sany hoe mba fampitsinjo zany ao anatin'ilay izy satria izy indray moa no fanampy raha tsy ny mpirahalahy. Dia aoko nefany ny tena zavatra hitanay ihany koa dia ilay fitiavana an'ilay milalao an'ilay mozika. Zay aloha ny tena anisan'ny anankiray koa. Fitiavana milalao mozika dia ny aoko ny mankarahara ny fitantanana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny fizarana didy sy andraikitra amin'ny filalaovana an-tsehatra, ny fandraisana anjara mba ampiroborobo ny tarika. Dia samy matsapa teny tompon'ilay tarika daholo dia samy miezaka mba hoe foana ilay tarika mba misy kianja azo na milalao mozika dia kianja ihany koa mba hionana amin'ny namana. Amin'ny tarika aloha dia tiako milaza fa samy mamorona daholy, mamorona tony sy feo daholo ny anatin'ny tarika satria mitendry daholo zay akoho mitendry kely ihany na tsy dia mitendry be loatra fa samy mitendry dia samy mamorona ka io aloha ilay famoronana tsisy dia hoe zao ny fironona na zao ny fironona fa io aingam-panahy tsirairay. Dia matetika ny fiainana andavanandro ny olona no voasoratra dia ao koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Zay zany ny mipetraka tany atsimon'ny Madagasikara dia mifanerasera be tamin'ny mponina tany. Dia zany nazatra anay
milalao tantara ny fiainana tany atsimo zany fiainana tany amin'ny tontolo iainana mihitsy zany miara-miaina amin'ny zavaboary de tany koa no nazonay reny kolotsainana avy any atsimo reny de misy hira vitsivitsy any de izay tadidinay nalaovina tamin'izany fotoana zany tamin'ny mbola kely tamin'izay tily de niraisinay izy zany namboarina mba ho azo lalaovina amin'ny mozika mavesabesatra kokoa. De natsehatra aloha de ny voalohany indrindra ny akarana sehatra voalohany indrindra zany hoe ny akatra sehatra voalohany indrindra zay tamin'ny efa nitondra anarana hoe Ramilanja de tao Antsahamanitra tamin'ny 9 novambra 327 zany hoe nisy le olona zany le tompony le toeram-pisakafoanana io any no namorona le fampisehoana tsy zay rery nandrainjara fa misy tarika 5 zay tao de tononoko eto ny tarika generaly tarika balafomanga tarika tselatra tarika dokolidey ary ny tarika Ramilanja zay zany no tarika 5 nandrainjara tamin'izany fampisehoana tao Antsahamanitra zany de ny lohatenin'le fampisehoana de hoe rokandray miady eo satria hatramin'izay zany foloka foana no miseho. Anisan'ny fahatsiarovana anankiray koa zany ny fankalazana an'iny 500 taona nitarika iny tamin'ny roa taona lasa satria nahitanay niverenanay indray mandeha ireo toerana efa hitanay tamin'ny ataontsika hoe 20 taona lasa na 15 taona lasa tamin'ny fitetezana ny Madagasikara de teo koa mbola niondrana kely tany ivelany tany zay mba nitety tanàna hafa ndray koa de nijanona fahatsiarovana mahafinaritra ao anay zany fidionana zany ary manateny zay ary miezaka koa zay mbola amirizany zany tantara rehetrarehetra zany ary sitrapon'Andriamanitra de kalazaina indray ny zay anniversaire manaraka azo kalazaina fa andala mipetrana zany zay zao. De amin'io fa efatry volana juillet io zany amin'ny lasity de tondra ny anjara brikiny tsara mihitsy ny tarika Ramilanja amin'io satria fety io de inezaka zany ny tarika mba amelona indray ireo hiran'ny tarika zay elaela tsy nilalaovina matetika moa tateoriana taty le tateoriana foana tadiavin'ny olona fa misy raha maromaro ihany koa zay tsy lalaovin'ny tarika matetika zany satria tsy fantatro maninona fa adinodinana anaty tiroir any de avoaka daholo ireo hira reo de mba ho indray ary tsy piany tokoa fa amin'io fotoana io de ao daholo ny tarika complet zany ny tarika ao za rehetra ny eto andrano satria za ny tratrantso de fa amin'ny fotoana io ao daholo ny mpikambana ao anatin'ny tarika tsisy atahorana fa afana tsara ny fampisehoantsika ary mino fa ho avinareo hanotrina ny tarika. Aorian'ny faefatry ny volana Jolay de misy atao hoe programme nasakira atao aorianan'io zay de andehan'ny Mahajangy zay zany de ny Mahajangy aloha zay ny fahavalon'ny volana Jolay de ndany Ambatondrazaka indray fa 5 volana zay vita baky zany many Ambatondrazaka de le any Tomasina sy ny sasa mbola tsy fantatro tsara le daty mbola tsy samy teny daty loatra satria vao andalany fanatsotsosanany mahavanina an'le izy zany de saingy ambalo zao no azoko tenenina satria be de be any fikasana fa rehefa tena tonga ny fotoana tsy maintsy ho teneninay aminareo ihany ny fotoana sy ny andro anaovana an'le izy. Amin'ny 4 juillet
amin'ny lasity dia manantena ny fahatongavantsika rehetra satria andro lehibe ho an'ny tarika iray milanja koa io a zany hoe amerina indray ny ireo hira tsino hatry ny elaela ary mbola ao koa ireo hira amin'izao fotoana izao a iarahantsika miredona ary manantena fa afinaritra ny fotoana dia ny ino amin'izany ny andro alina be mampalahelo fa dia